Finaritra daholy, miarabantsika mpanaraka ny pejy rehetra tonga soma indray eto amin'ity fandarana carte sur table zay iarahanay sy mositanina ity zay fa ho anareo efa atao hoe tsy atao hoe zatra moa manahira raha miteny hoe zatra fa efa tamana amin'ny fiarahana midinidinika eo ambany tafotrano amin'ny alalan'ity tambazotra-tserasera ty. Am'izao asabotsy faha enina amby folo ny volana may zao. Lohahevitra zay efa diso ahafantaranareo anay loatra eto amin'ny eto amin'ny fanorenana miabo gardien de la révolution dia fantatrareo maha souverainiste anay dia iverenana mihitsy aloha io resaka souveraineté io fa eto indray izy manana tsindrim-peo manokana ny amin'ny atao hoe souveraineté populaire, zany hoe ny fahefana de an'ny vahoaka ary manana fahefana ny vahoaka. Inona moa no tiana ho tenenina am'zay? Tsy resaka fifidianana ihany fa mandritry ny fitondrana anankiray. Ny olona matsy miteny hoe fahefan'ny vahoaka zany de hoe any amin'ny urne, any amin'ny filatsako hofidiana, tsia. Mialoha, mandritra ary aoriana, zany hoe afaka mi-interpeller ny mpitondra ny citoyen fa tsy hoe ozy zao fitenin'ny sasany hoe avelao aloha izy hitondra fa mbola vao fito volana zao, ka io na fito volana, heritaona na roa taona tsy resaka durée-ny maha-eo faharetan'ny fotoana maha-eo amin'ny fitondranany mpitondra fa na ny ray andro ary izy no eo dia mila miteny amin'ny isan'andro ny vahoaka hoe ampahatsahivina anao ny dinam-piarahamonina ny fanarahana. Dikan'izay zany ny fahefana amin'ny mpitondra amin'ny vahoaka ka ny vahoaka de afaka mi-interpeller ny mpitondra isan'andro fa tsy hoe aza korotanina aloha, io moa tsy mahavariana ny olona, mahavariana anahy amin'ny olona io. Korotanina ahoana moa zay nga moa manan-korotana, zay nga moa miteny hoe andao haka-basy, zay nga moa miteny hoe andao hilahatra, fa raha mametram-panontaniana zay, raha manainga ny vahoaka zay hanao pétition io tsy miteny hoe zao fa mametraka mi-interpeller dia zo fototra amin'ny vahoaka mihitsy zany satria ny fahefana ny vahoaka. Ka izay no iompahanany resantsika androany. Ny ampiavaka kely androany tsika moa zao tsisy vahiny androany fa raha manam-potoana tsika dia mety ampiditra olona ray, roa, telo arakaraky ny fotoanantsika eo ihany hiditra mivantana eto ka omenay eo amin'ny commentaire eo ny roy zay tsara marihana aloha fitsipy-dalao raha misy aminareo maniry ny raha misy fotoana ho satria mbola miankina am'resaka eto ihany satria tsika tsy afaka hivalapatra dia ny fitsipy-dalao dia tsy maintsy mampiseho tava ary milaza ny anarana zay momba anao zany. Zay zany no fitsipy-dalao no efa fanaovanay teto fa tsy vao zao zany ka efa mampiomana antsika zay te hiditra zay tsy hoe rehetrarehetra fa zay afaka ampidirina am'vatana dia manindry eo am'le roy zay ho zaraina eo rehefa avy eo. Fa ny miaraba-mositanina aloha tonga soamantsara indray am'ty fotoanatsika hebdomadaire ity. Miaraba anao paster ary faly miaraba ny mpijery atsika rehetrarehetra, mijery ny vahoaka malagasy koa tsika moa am'izao zava-misy ao firenena am'izao de mankasitraka hatrany am'izao fanarana ny tafatafatsika amy rahalahy eto. Ya, tonga de idirako zany le lohahevitra ny amin'ity lohahevitra ty ka souveraineté populaire. Ny antony-dresaka dia ilay pétition napetrakay hoe pétition populaire. Misy miteny ao commentaire zay azoko tsara lay tiany ahatongavana hoe fomba fanao any amy tany mandroso hono io tandrefana fa tsy fanao aty amy tany afrikana. Eny sy tsia, eny satria zareo efa tonga midingana hoe ny vahoaka no maso mandidy. Aty amy tany afrikana lasa hoentina any amin'ny ohatrany hoe mody hoentina any amy lafiny resaka koltora le izy fa tsika zany nizarina hoe ny mpitondra zany fijeriko azy ohatrany hoe lasa mana système monarchika zany ny république aty amy tany afrikana. Ina le monarchika zany hoe toy ny mpanjaka ka rehefa système monarchika dia zareo zany
no manana plein pouvoir ka tsy azo interpelevana tsy misy olona afaka interpele ny mpanjaka zany fa manaiky zay fanapahan-keviny de ny vahoaka zany a manao amena sy merci président na merci monsieur le roi de raisina ohatrany hoe privilège le fitondrana fa tsy responsabilité dia anika raha vao hoe misy citoyen tsy nizarina an'izay zany tsika ary tsika zao anatiny atao hoe refondation le refondation tsy ny fitondrana ihany tsy ny rafitra ihany fa na ny fifandraisan'ny entina sy ny mpitondra de mila avaozina koa zany hoe isika zany raha natao hoe entina de zareo mpitondra tsy midika mihitsy hoe tsy mafaka miteny intsony fa hoe miandry ny fifidianana zay moa tsy fitenin'ny olona aty hoe mandrasa fifidianana diso be zany hoe mandrasa fifidianana zany vao mahazo miteny de nefany a raha tsika ane maso mandidy soi-disant démocratie tsika raha ny tokony izy ka ny filazana fa tsy manana alalana atsika isaisira ohatra ny HCC misy miteny teo zao ny ataotsika hoe magistrat mo iny nanao démonstration amy resaka lalàna sy ny hoe constitution de hoe tsy n'importe qui rehetra zao tsy nizaniza no afaka misaisira ny haute cour constitutionnelle fa ny chef d'institution ny filoham-panjakana na ny premier ministre na sy ny sisa sy ny sisa ok azoko tsara le zavatra ty lazay kanefa na izany na tsy zany à titre symbolique dia amiko am'izao vanim-potoana ny fanovana izao dia afaka miinterpele na ny vahoaka aza ary zay ny antony nanaovanay an'ity requête populaire ity zay tsy ao anaty constitution tokoa kanefa natao angamba nareo fa natao mpitondra vahoaka dia raha manao miinterpele zay amin'ny alalan'ny requête pétition populaire de tokony hisaiziran'zany ireo zay manana alalana ny hametraka ny fanontaniana marina fa tsy hoe satria nareo tsy ao anatin'ny constitution ny anaranareo sy ny titranareo donc zany na de ataotsika hoe misy olona amanarivony sy amanetsiny na tapitrisany tsy fantatra zay vokatry ty requête ty no manao soni de tsy midika ve zany fa tsy tokony hoenona ireo olona ireo ary ianareo zay lazaina fa tondrony lalàna manana fahefana sy privilège manao an'izany iza nametraka anareo teo ireto olona manao soni reto na ireto vahoaka madinika ireto noho zany a ny tanjona anay zany manomboko zao am'le souveraineté populaire dia ny hoe ny miconscientiser ny vahoaka hoe isika ave ao anatina état démocratique ao anatina démocratie zany hoe souveraineté du peuple par le peuple et pour le peuple souveraineté par le peuple et pour le peuple dikan'izay zany a sady ho anay vahoaka ary amin'ny alalanay vahoaka ny mametraka ny souveraineté nationale ny zavatra tsapako anefany a sy tsikaritra dia ohatrany hoe miaina ao anatina pseudo républicain zany tsika fa miaina plutôt anatina monarchie na ny hoe filoloavana zareo fotsiny nisy nanao partage tao amin'ny page sadidiko anizy page facebook le hoe fitsenana chef de région taitsaka hitany amin'ny faritany de loloavina ilay chef de région ekeko hoe fitiavana le izy kanefany a ny symbole an'izay am'le olona de ohatrany hoe ty zany natao loloaviny vahoaka natao ohatrany hoe ohatrany fitondrana mpanjaka fa sy administrateur zany hoe mpiasam-bahoaka de izay zavatra zay mihitsy zany no mila aminay mila harodana ary mila hitezanany olo hoe manomboko zao zany de hoe isika manana droit mitaky compte amy mpitondra à tout moment de za zany mivoy eto amin'ny fanorenana miabo ny karazany hoe consultation populaire fanao amy tany rehetrarehetra zany aza oretina amin'ny hoe afrikana sy tandrefana fa resaka zo démocratique zany tokony tezana am'izany ny firenena hoe afaka manao consultation populaire amy zavatra rehetra ve ny mpitondra raha tena sa izy ny amin'izay fahamarinany zavatra zay ataony ka manomboko zao zany zay atao amy fanorenana miabo io zao ny santatra mbavarano io pétition ataonay io fa mety hisy sujet précis indray raha afakapitso tena raha afakapitso sy tena rahabaky teny fa hoe aneorinany manoloana fiandranam-pirenena hoe ohatra hoe nanapa-kevitra ny filoham-panjakana fa asiana base militaire russe atsia Madagascar de consulter ny vahoaka indray zay hoe ahoana ny hevitrareo ny amin'io
tokony hozarina am'izay fa tsy hoe apetraka amy fahendreny mpitondra tsy tompoko na de manam-pahendrena sy manam-pahaizana tonina mpitondra de limité ary mety ho alay-pana amina resaka corruption fa tokony manomboko zao zany de hoe consulte o foana ny vahoaka raha tena sa ianareo ny amin'ny fahamarina toerany toeranareo zay zany ty fanokafam-bavony kely mostanina de rehefa avy eo mitohy amin'ny manaraka. Iany pasteur, raha resaka souveraineté moa tsika eteto efa ela be no ny resantsika an'izany souveraineté zany fa tsy haiko mody tsy maheno ve ny manam-pahaizana rehetrarehetra ao amin'ny firenena satria mbola miteny ihany reo androany hoe souveraineté de mbola miresaka ao anatin'ny constitution de hoe io zao resaka hoe tsy ara-dalàna ny fametrahana ny rekety de nazaventsika teto moa zay afaka omaly raha tsy diso aho inona moa ny tsy mahara-dalàna sy mahara-dalàna an'le izy fantatray ny teny foana atsika teto hoe fantatray ny zavatra anatin'ny constitution zay raha ny tena lalàna marina misy de hoe tsy mitombony ny olona tsotra ametraka fiterenana amin'ny HCC fa rehefa nazaventsika teto hoe resaka souveraineté manko misy mizara roa misy souveraineté ao anatiny interne de misy souveraineté externe raha jerena zany io izy roa io am'izao toedra raha misy eo amin'ny firenena ohatrany tsisy ananatsika zany tsisy ananatsika tsony ny souveraineté interne ny fanajana ny ordre constitutionnel tena efa tsy any am'izany tsony tsika raha zava-misy na amin'io nomination ny PRRM mary tsy ao anatin'ny ordre constitutionnel zany donc efa situation exceptionnelle zay de rehefa avy eo ny fanonganana ny andrim-panjakana nisy ny institution parlementaire hitatsika iny ohatrany hoe nisy double coup d'état zany nisy tany amin'ny parlement nisy taty amin'ny exécutif ny président koa moa ny ongan'iny lasa de androany atsika miteny hoe bon intérim zany intérim raha constitution tsy tokony ohatran'ny 90 jours tsika zao efa hiditra au 8e mois am'le intérim de na régime juridique na lalàna mipetraka mifehy an'le hoe fitantanana intérim tsy mbola nisy mivoaka mandraky ty androany dikan'izany hoe mitondra firenena à l'aveuglette mpimaso zany tsika am'izao hoe zay tiany mpitondra misy eo am'izao ny atao raha mifanajana souveraineté externe zay ihany de hoe io tsy manana reconnaissance tamin'ny communauté internationale nefa ny fanjakana tsy lanim-bahoaka izay mbola tsisy fototra hipetrahany amin'ny resaka lalàna no manery le firenena mitondra an'le firenena hoe androana hiaraka amin'ny Rosianina rapitso hiaraka am'izao inona zany souveraineté tiatsika resahana am'izany de inona zany mahara-dalàna sy tsy mahara-dalàna hoe isika vahoaka hitondra an'le rekety samby anao zay say-patanioko de ohatr' zany zany hoe am'izany souveraineté zay ihany de iresaka an'le hoe firenena tan-dalàna état de droit indray zany état de droit na le mpitondra zany tokony manaja an'le lalàna ao ambanin'le ao ambanin'ny lalàna nefa am'izao rehajerentsika ny zava-misy misy ny ambony lalàna fa ny lalàna tena mitanila ny fitsarana tena mitanila satria maninona misy zavatra mitovy fe zany mandeha ny fomba
fanaovana interpellation am'le zavatra tsy mitovy, mitongilany. Idirako ny actualité tao anaty roa andro hoe fanamborana sy fanagadrana ny olom-pirenena zay ahina hoe eo amin'ny atteinte à la sûreté de l'État, de ny profo rehetrarehetra mitondra le atteinte à la sûreté de l'État am'le fanenjena be de be tato ato, ny profo de ana amy WhatsApp. Na izany WhatsApp ny fomba fahazahoana an'zany profo zany a manara-dalàna ve sa tsy manara-dalàna. Zay manko le mahasarotra an'le hoe souveraineté, état de droit sy ny tarina am'zao fotoana zao hoe sa hoe mana le mpitondra satria ohatrohatron'izany a, ohatrohatron'le WhatsApp sy le signal le resaka no entina nanonganana fanjakana teo aloha. De rehefa miresaka ny olona androany, tsika moa zao sy mino sy manantena pastera, itsika efa aiay ao anatin'le izy. Satria raha resaka WhatsApp zany a sy ny olona miresaka amitsika be de be, raha ohatra moa efa misy manao surveillance any, misy écoute iny moa efa fantatra zany a fa tsy manakana antsika tsy resaka amin'olona, tsy manakana amitsika tsy hanome soso-kevitra ho an'ny firenena, satria zava-dehibe moa ny intérêt général de la nation zany a amitsika. Fa ny amy zalahy tsy haiko satria raha mijery an'le zavatra miseho eo amin'ny firenena sy eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena, tena ohatrany tsy raharahiany zalahy intsony ny atao hoe intérêt général. Tsy vitan'izany intérêt général zay ihany tsy raharahiana fa am'le soatoaviny maha-malagasy, am'le hoe fihavanana. Satria hitatsika ihany na mpitondra any anatin'ny institution any a mikaramanady. Io manko ny teneniko hoe deux poids deux mesures. Ny WhatsApp ny condamnena ny olona sasany a, fa ny olona sasany zay mikarama milisy, zay manenjika sy miteniteny foana manaratsy ny antsiady poko sy ny tariny a, jerim-potsiny. De nefa rehefa tonga saintsika hoe andao ary hoe hanao requête, de mivoaka daholo ny principe sy ny théorie sy ny pahalalàna rehetrarehetra, ohatrany hoe jamba tamboko reo am'le zavatra tsy mitombony, tsy rarany eo amin'ny firenena, fa tampotampoka koa ny tsika ny tsy ara-dalàna, ny tsy rarany, ny tsy mety, tsy manara-dalàna. Zay mbola eo ihany mbola teneniko hoe deux poids deux mesures na amin'ny fomba fijery. Ka amiko manokana, raha tsy ho tonga tsy tonga saina am'zany tsika, mety hiafara amin'ny ady amin'ny samy malagasy io satria rehefa tsy misy institution azo ianterana intsony anie, de hifanao la loi du plus fort tsika. Eny tsy hay intsony izy ty zay manamanam-bola ve ny tompony fahefana, sa rehefa avy eo hoe zay manana basy ve. Za moa sarotra ny teny hoe zay manana vahoaka satria ny vahoakantsika ary ny vahoakantsika malagasy a ndray a efa diso eritreritra, diso fanantenana, efa tsy misy intsony ny balizy sy ny zavatra tokony anterany a, tsy fantantrony intsony ny alehany a, de tsy omena tsiny. Satria eo ihany ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro, izay fiainana miakatra de miakatra ary miasahirana ny vahoaka malagasy a, tsy ohatran'ny ry zalahy eo amin'ny fitondrana zay milalao vola be.
zay manao ampimamba ny harem-pirenena tsy vitany harem-pirenena fa ny volam-panjakana hitatsika moa resabe mandeha amin'ny organisation ny forum inona ty andafy misy organisation mandehandeha any e misy ny ambasady miorganize zavatra am'izao intérim zao a de mandany vola be tsy toko tsy foroana mitondra ny fianakaviana moa ny ao amin'ny ministera ray manontolo a tsy hoe ny tsy ministera koa raha mandeha fa ny ministra sy ny havany sy ny tarany sy ny havany rehetrarehetra manahirany sarotra ny tsy hiteny de hoe hoentitsika hoaiza ihany ty firenentsika ity hoentitsika hoaiza ny fihavanana malagasy satria efa manomboka potika izy zany a raha tsy lazaiko hoe efa potika tanteraka satria fifanenjehana tsy misy antony intsony indraindray noho ny fatahorana diso tafahoatra am'le hoe fanonganam-panjakana rehefa zatra manongana fanjakana moa inona moa tsy mampatahotra na ny havana akaiky ary zao mety atahorana ihany ny pastera amin'ny hoe so anongana anahy zay moa ny tondrahako resaka pastera de eto atsika mijery ny tohiny ya toisako am'izay mirebondir am'izay a eo indrindritsika zao le train de vie an'ny mpitondra zay fitondrana ao anatiny atao hoe intérim tamy voalohany izy ty de navelom-bolo le hoe tsy manam-bola ny fanjakana hoy ny PRRM de ny suite logique an'izay zany de hoe politique d'austérité zany no hiasa eto Madagasikara satria ny refondation de tsy hanao projet d'investissement fa manao refondation structurelle constitutionnelle ary administrative zay misy fandanim-bola fa voafetra zavatra nitranga nefany a taorinan'io a tsy nikitiana mihitsy zay refondation structurelle zay fa manao mamorona projet tsy aroa voamaly a nisy rahalahy teto mialatsiny aminao rahalahy zay mienao am'izao fa mbola ho asaitsika manokana amy rahalahy eto izy fa vo maka autorisation am'ireo auprès d'ONACAFO aminy eo amy resaka tontolon'ny jo de hoe raha fantatrareo moa izy ny fomba famoronana mission aro avoakatsika eto zany foronina ny mission eo anivon'ny ministera mba ahafahana mangalatra fomba anankiray fangalaram-bolam-panjakana io misy karazany maro matsy ny fomba fangalaram-bola hoe misy zany de tonga de hoe io kitapo-bolam-panjakana de raofina fotsiny fa misy fomba anankiray mihaja mamorona mission dia mandeha makany amin'ny ministère ny intérieur de soniavina le ordre de mission ozy izy a de aveo a zay tonga de omeo carburant nefa olo andeha ho any andafy ohatra nany varana carburant na zao million d'ariary de rehefa tonga any am'le tany nefany a tsisy mission kory fa manao shopping ary manao balade dia ny rapport ozy izy de mission eno nareo vahoaka ty tsika contribuable ny rapport de mission makany amin'ny ministère rapport copie collé efa mipetraka depuis 80 firy zay misy daty nomeny fa mbola hoentiny amy manaraka mialatsiny aminao fa tsy niarako aminao rahalahy fa ianao niteny tamiko maly de lazaiko eto le izy hisy émission spéciale eto zany anaovantsika kamoaka tsy hanona anaran'olo tsika fa hoe toy izao ny finanam-bolam-panjakana eo amin'ny fitondrana fandimby a fa tsy hoe ny androany ihany ny androany moa vao maiky loza mamorona mission délégation zero tsara ny délégation mandeha mivoaka ny ivelany fa move de mila nyreny rehetrarehetrarehetrarehetra reny handeha hoany fa ireprésente any Madagasikara na amin'ny foire de tourisme zany na amy resaka sportive zany na amy resaka artisanat fa fomba fanao daholo zany fantatrareo tsara koa fa fomba famoahana ny havana tsy mahazo visa dia ampidiro anatin'ireny koa de aveo misy mipilatsitsaka amy clandestin fomba fanao daholo zany hoe tiako tenenina zany de zao isika vahoaka malagasy dia mpandohetra na contribuable amy filaza azy
dikan'izay tahaka ny tany mandroso fa mialatsiny am'le rahalahy ny teny hoe fomba nareo any andrefana tandrefana zany fa zatao aty Afrika zay le fomba fanabadona olona hoe ny aty avelao aloha andeha regarega ohatrany hoe rehefa te hivarotra any ampovoan'ny arabe de aza terenareo hiditra any anaty magasin satria nareo any andafy any no zatra milamina fa zay aty mety aminay le mivarotra any amorony ampovoan'ny arabe de ohatr'izay koa zany le tianao teneneto hoe fomba ty zany zay efa hitany maharatsy azy ka zahay zany manomboko zao dia hiezaka hanao karazana fandaharana tematika ny amin'ny hoe toy zao ny fanaraha-maso ny volam-panjakana ho ametraka eto taridalana hoe ahoana no ataotsika hametraka tambajotra n'olombana tsy olombana fa tambajotra n'olom-pirenena isaky ny ministère dia ataovy zay azahoana ny données rehetrarehetra na chiffre io fa ho avoakanay eto tena za mihitsy no maka garantie ho avoakanay eto hoe toy zao ny fangalaram-bola ao ministère ny finance toy zao ny fangalaram-bola ao ministère ny jeunesse et sport toy zao ny fangalaram-bola ao ministère ny jony toy zao ny fangalaram-bola ao amin'ny présidence toy zao ny fangalaram-bola ao amin'ny primature manana droit zany zay fa tsy mpanakorotana satria zay contribuable satria zay mpandohetra noho izany dia mila mizatra an'izany ny vahoaka malagasy manomboko zao aza miandry an zareo hametraka an'izany fa terena ny fanjakana hanaraka ny lalàna l'exemple vient d'en haut noho izany dia tsy hanao conscientisation ohatran'ny sasany zay hoe hiezaka hanentana ny olona mba hanaraka ny lalàna fa terena hanaraka ny lalàna ny olona averiko terena hanaraka ny lalàna ny olona ahoana ny fomba hanerena azy dia amin'ny alalany atao hoe consultation populaire fanaraha-maso populaire mbola hidirantsika eo zay rehefa avy eo ka tsy ny rafitra ihany no mila jerena avaozina fa ny privilège ny mpitondra mihitsy tena za eto zany miantso hoe ho anareo rehetrarehetra zay any amin'ny ministère any ka tratra ny tsindry azo lena ka nareo no io matsy misy ohatry zao hoe le mpiasa kely any ambany any no mpanaovina ny asa mafy fa ridirik'aby sy ny SG sy ny sisa tsy lailay fotsiny de nefa ry zareo no mahazo ny indemnité ho anareo zay tratra ny tsindry azo lena ohatry zany balazao aminay le fomba fanao zareo any fa ny privilège n'ireo olona mpitondra sy ireo manana andraikitra any amin'ny ministère dia mila hiverenana jerena daholo zay tsy miteny akory aloha izy asa maina fa zotsika ny manontany an'izany mety hiteny nareo droit nareo aveza manto droit anay mihitsy zany mbola averiko ihany nisy exemple flagrant any frantsa tsy hoe any frantsa izy de hoe zareo any zany fa zareo raha manan-karena nefa mbola manontany hatraminy hoe ohatrinona ny lanin'ny ministre ny ianina zay sakafo tao amin'ny hôtely ohatry zao tam'izao ora tokony tsika ty aza no misikotra an'izany satria tsika mbola mafiady de mila isaina hatramin'ny ariary vazaha manam-bola indray raha mbola manao zany de hidrereto nareo am'zany fa le conscience citoyenne ilay serveur sy le hôtel ny sakafoana zareo no naka ny facture de namoaka azy tany amy journaliste zavatra ohatry zany no tianay voizina eto zany hoe raha vao misy am'ireny ministre reny misy am'ireny député reny misy am'ireny chef de service reny en mission ka hoe paye ny fanjakana mandeha any amy toeram-pisakafoana na hôtely ka anananareo ny pièce dia atao photocopie tena lazaiko eto zany de aloha fantatry ny vahoaka manao ahoana ny train de vie an'ireo olona milaza fa hoe mpitondra antsika ireo fa le izy lasa tafahoatra ka tsy ny rafitra ihany no mila fanavaozana fa hatrany amin'ny hoe inona ny privilège mila hiverenana jerena scanena daholo isika lasa satria raha vao tsy manao an'izay tsika vahoaka malagasy de lasa mampangalatra an'ilay mpitondra na le manam-pahefana satria tsy suivi tsy nizarina zany contrôle zany tsika tsy nizarina zany atao évaluation zany tsika tsy nizarina zany suivi zany tsika fa hoe izy no manam-pahefana ka privilège zany tsy atopoko qui dit privilège dit responsabilité ny inspection d'état moa de efa voavidy donc tsy afaka antenaina isy tena haka efa misy rafitra an'izany ny inspection d'état ny inspection d'état rehefa vita kolokolo ihany koa noho izany dia tsisy hevitra ntsony ty fa tsy maintsy terena ny mpitondra sy ny manam-pahefana mba anina mo filazantsika azy mba ho atao évaluation hilaza ny zava-misy de tsika nanao on va obliger les dirigeants hilaza ny marina contrôle populaire zay no antsoina eto ka de miantso tsika rehetra ifanometanana am'izany
isaky ny ministera isaky ny sampandrara rehetra efa nisy nanao an'izay aminay tam'ireny fotoanan'le hoe tsapiky tantoliara reny de nisy olona nandefa liste nyreo olona nampiatranona tamina hotely anankiray zay à la charge de l'état de gagabe zay rehefa namaky an'lay lay liste an'le olona tao am'le hotely daoly fa misy olona tsy tokony ho tamin'ny mission tsapiky tantoliara iny fa aux frais de l'état daolo atao inany reo olona reo mazava be fa olona préparé na propagande misy ex chef de région zay tsy tokony ho any afaka makany izy amin'ny anarany tenany fa manina izy mandeha amin'ny anaran'ny fanjakana zavatra ohatry zany eny le alatry zany hoe ohatra ny aty andafo hoe financement des camps parti hoe Marine Le Pen le melohany zareo satria manino amin'ny filaza zany nampiasa ny volan'ny Union européenne hanakaramana garde du corps-ny any Frantsa inona me le zany Marine Le Pen alatra zany tompoko mialatra masy tsy le alatra le tenenitsika mivantana ihany fa ny alatra amiko dia manomboka amy zavatra ohatry zany donc eto azy zany de tonga de mangataka aminareo rehetrarehetra tahaka le tamin'ireo olo io zay fa anananay ny lisitra hoe rehefa misy ohatry reny ohatra hoe misy etsika ataon'ny fitondram-panjakana amy délégation be reny de ianareo zay any na hôtely na inona mba ampitao aminay mba ahafahan'ny vahoaka malagasy malala ohatra ny ahoana ke figialabonan'ireo olona reo ny volam-panjakana misy olona zay sy tokony ao anatin'ny délégation fa nandeha satria efa homanina ho amin'ny fifidianana manaraka sady c'était trop clair le izy zavatra ohatrohatry zany le izy de aleotsika no manangana karazana ny créer synergie entre atsika vahoaka zany hoe raha ny justice no andrasatsika tsy mety io ny justice efa corrompu mialatsiny aminareo mpitsara zay tena mijoro a fa le structure andresahako fa tsy tsirairay voatery zany tsika vahoaka am'izay misy organiser ina moa mahatonga ny dinapokon'olona satria tsy misy ny défaillant ny justice de manao dina ny vahoaka de ohatr'izay koa zany ty dina-pirenena hoe andao anao synergie populaire tsika arao maso daolo ny fait et geste ny mpitondra isaky ny zavatra rehetrarehetra dia alefaso aty aminay misy efa mandefa ary misaotra be deaibe mba ho tsara ho fantatra dia io no afahantsika ny dénoncer ny abus rehetrarehetra io zany a marina fa tsy ahafoana ny ratsitsika fa ahafahana my dénoncer ny abus rehetra misy ny mpitondra izay am'izao fotoana zao mampiasa influenceur mba ahafahany redoré ny blason sy ny imaginy isika kosa ampiasa ny vahoaka ray mantolo ny mpitondra mampiasa influenceur ahafahany miredoré ny imaginy fa isika kosa dia ampiasa ny vahoaka influencer ny mpitondra ao ve ny mpitondra mampiasa influenceur pour redorer son image fa isika kosa ampiasa ny vahoaka influencer ny mpitondra zany hoe hanapozotra ny mpitondra azo atao tsara zany tsy milefy tsy fatalista tsika ya ny mpitondra reo mantsy a tsara ho fantatritsika vahoaka ny marina fa anaza ny fahefana anaza ny basy anaza ny vola anaza ny raha matahora anaza ny sandry fa misy faiblesse ny fitondrana eto zany ny rehetrarehetra manomboka hatrany amy maire ka hatrany amy filoham-panjakana ny faiblesse ny fitondrana ny olona rehetrarehetra amy fitondrana dia ry zareo a ny imaginy ny azy ambony be satria izy mbola teo voafidy le imaginy ho ambony be le hoe soi-disant intégrité fosika fa mivarotra fiatsaram-bela tsy ity ivelany ile soi-disant popularité na populisme ny tena marina zareo mantsy io ny carburant mampandeha ny momba azy ny popularité ny populisme sy ny resaka image noho izany rehefa io imageny zareo io no voakitika maharary azy et j'en sais quelque chose maharary azy io imageny io satria io no amidiny amitsika noho izany andao tsika vahoaka tsy il n'est pas encore trop tard isika vahoaka ny tonga dia samia manao andromaso am'izay zavatra zay fa tsy maintsy manao bavura reny any amin'ny aleany any
io mantsy rehefa misy manao mission sasany de hoe rehefa tonga any de mila homanina an'zao homanina an'zao homanina an'zao hainareo ngamba le fomba fanaon'zareo de ianareo zay manao ny service satria nareo mety manao karazana inona filazana izy ty le manao an'ilay sous-traitance hoe mitady tobile ho an'ny député ho an'ny ministre ho an'ny prime ministre handeha ho arioaria dia alevo sara ohatrany fanao ny paparaji reny alevo ny sisasisa dia io a hitatsika eo am'izay ny fomba anaovana azy andao anao mise en réseau ny citoyen ny mise en réseau ny citoyen zany hoe isika zany tsy misy hoe fikambanan'iza na fikambanan'inona fa mitambatra isika ho anareo zay tratra ny tsindry azo lena na ny fanaporetana nataon'ny ministre sy ny SG sy ny DG nareo any ministère any nefa zareo manao abus zay miantso anareo rejoignez notre mouvement io tsy akory midira fikambanana fanorenana miabo fa hoe raha hitanareo fa misy zavatra tsy rariny atao amin'ny fangalaram-bolam-panjakana na fanapara-pahefana dia aza miteny hoe kamena ambany mena zay tsy afaka anao inona tena marina zany fa aza miady rery fa mila atambatra ny hery centraliser tsika aty amin'ny fanorenana miabo dia zahay ny coordonné azy rehefa avy eo fa mety erikerika mahatondra-drano izy izy fitenenana pardon efa misy ho iaho mbola veriko taonareo reny zay émission ataonay sy mostanina reny na ataoko rery na ataony mostanina rery reny a efa misy aminareo mandeha fa ary tena tsy araka aiza ny dossier anjarany aloha mijery an'le izy hoe ohatrany ahoana sy ahoana daoly izy fa ireny no ahafahanay manao an'ireny izay ene no mahatonga ny sasany mivoy hoe zay sy mostanina no mandray vola amy rajoel na je sais pas qui misy arany teny mihitsy hoe fa nahazo 15 milliards d'ariary ony zahay amin'izany zavatra eny satria ny antony de satria ny raisonnement zareo de hoe matoa zareo mahazo information dia ny vide information zay mantsy mifanao ny sasany aminay lazaiko hoe fanao fandarana eto Facebook mpividy dossier mpividy information na koa mividy micorrompre fotsiny zao olona mba azahoany information dika zay zany ozy zareo tsy possible ro zalarola reo azo an'ireny raha tsy mampiasa vola zay le raisonnement de noho zany a matoa reo mahita zavatra ho tenenina foana de manana misy olo andamosiny reo misy ola matanjaka hoe andamosiny mostanina sy Jean-Luc de andamosiny eo zany hoe ola manambola satria zay ny malaza be am'izao fotoana manambola be reo sy ny sisa de zay ny ahafahany manao an'ireo ka ny force anay eto de nareo ihany nareo mihitsy ary isaoranay anareo zany ary mbola hanetananay anareo hoe salamaly zao de nisy olombe anankiray resaka tamiko momba an'io zay mbola ho ataonay vahiny eto fa mbola miera amin'ny ekipany izy de ho hitanareo nga fa les dessous de table amin'ny fitondrana ane ka tsy ampozinareo mihitsy tsy le hitanareo Facebook sy le kabary tsara lahatra sy le toriteny sy le verset sy le tsikitsike fa zavatra hafa mihitsy ny any ambany latabatra any adiny kilalao maloto zay le izy ka oui marina ny tenin'ny Korbak Star eto miaratsiny manonona ny anarany fa ny vahoaka no andamosina fa tsy olam-panambola be ary nefa efficace satria ianareo olona tsy vidina fa nany zareo mantsy reo olona azahoany information de olona vidina de nanazy efa zatra vidina ny olony ny anay eto de olona terem-panahy ary zay ny anisan'ny révolution zavatra rehetraretra ka izay no toromarika omenantsika eto hoe zay le souveraineté populaire zany hoe isika no mitondra ka le mitondra eto tsy voatery hoe manana fahefana any ministère na fitondram-panjakana fa aleo isika am'izay no manao polisy satria ilay polisy mpanjakana tsy manao ny asany ilay inspection d'état tiako resahana am'izany donc aleo le vahoaka rangano anao dina-piarahamonina malagasy hoe bon rehefa tsy aro anay ny mpitondra de aleo zahay ny aro tena de zany no antony anankiray nanetananay an'ity pétition populaire ty mba mila zarina fantatry fa tsy mahazatra atsika le izy fa tena éducation koa ny rôle anay ny politicien masy raha ny marina koa tsy le hoe manao politika fotsiny mba hitondra zay moa na sasany atao hoe définition politicien fa akoatran'izay ny politicien de manana devoir voalohany manome éducation citoyenne ny éducation citoyenne zarinay de hoe satria ianareo mpandohetra ianareo ny mpampiasa an'ireo mpitondro reo donc manana zonareo hitaky fanazavana
sy hoe miandry fanazavana fa mitaky fanazavana. Ny fomba anaovana an'izany dia toy ireto pétition reto, toy zay toromarika omeny anareo hoe andao a manao andromaso tsy bokon'olona fa pirenena am'izay domaine misy anareo, andao atambatra ny hery aty ambany fa io tranokala io a, ny tranokala mety fil kely fa rehefa mitambatra de tsy afaka mihitsy na biby ngezabe raha tonga eo fa tratran'le faharoratra de tsy afa mandeha. Zay zany mobilisation citoyenne no voizina eto, structuretsika tsara l'izy a, ampitsika ny révolution numérique zany hoe efa nomen'Andriamanitra fitaovantsika am'izao, misy antony, misy site zay any mbola ho averina eto a, site ny foron'ny namanay ato amin'ny fandona miabo hoe andraisana ny raha misy dossier tsy mazavazava ka tianareo alefa anonyme, azo atao daholo zany rehetrarehetra zany. Zay ngambany fa averiko any amin'ny mositana ndray ngamba ny fitenenana fa ny tiako lazaina fotsiny zany de zao hoe ho anay manokana aloha dia déterminé zahay am'ty zavatra ty a, raha tsy zay zany tsy nanao an'io pétition populaire io. Tena défi io a, ary tsy mora nanaovana an'izy io fa ho zay hoe aha, andao jerena am'izay ary ny tena volonté reto na isika mpanaraka pejy eto fotsiny. Tsy possible aloha hoe 100% satria ny akabeazana, tsy hoe akabeazana fa ny sasany amin'ny mpanaraka pejy eto a olona curieux na iraka avy any an-daniny mba ahafahana mijery hoe manao ahoana ny fandehany ato, fa na izany na tsy zany na ataontsika fotsiny hoe 10% nanao kajikajy zay hoe raha amin'ny mpanaraka amin'ny pejy no 20% no acquis am'le cause fa tsy 50% kory de efa hitany zay. Donc zany eto no ahitanay koa ny loyauté anareo, hoe nareo ve a rehefa tonga ny sabotsy hariva dia tsisy atao na isan'ny activité mpianakaviana hoe ndao indray aloha mba henon'ny mositana Jean-Luc hanala azy kely ve sa olona handray an-tanana ny firenetsika. Anjaranareo no mamaly an'izay. Zay fa averiko any aminao ny fitenenana mositana. Iny pasteur, nijery commentaire vetivety kely teo a de tsy fanaoko moa le mamaly an'le commentaire fa nisy commentaire ray tanalolo tany natsikaritra anah hoe misy namana ny teny hoe ny anareo moa menace foana fa inona moa commentaire ny teo hoe tsisy action zéro action, mialatsiny, tsy haiko hoe efa ela mialatsiny aminao raha namana, tsy hoe mamaly anao eto an-direct fa hoe raha nanaraka anay hatram'izay ianao a tsy resaka menace zany izy io fa resaka fahatsapatena. Raha na ianao manao commentaire rehefa mahatsapatena hoe marary ny firenenao a, inona ny tokony ataonao? Tsy anjaranay ny anao menace n'iza n'iza zany. Matoa mbola mijoro eto zay, matoa zay mbola miteny androany a, tena mety misy action ihany any fa mety tsy ho hitanao ary tsy hoe zay rehetrarehetra ataonay voatery mipetraka eto amin'ny Facebook. Anisan'izao a, mino aho fa ianao nanao commentaire am'le hoe zéro action a, mino sy manantena anao fa efa anisan'ny navitrika anao an'le pétition, anao an'le requête populaire. Satria anisan'ny action zay, tsy teny fotsiny hoe efa nisy action be dia be ny teo e. Be dia be ny namana any am-ponja am'izao. Inona moa ny azonareo natao an'zareo? Mbola izahay ihany a miady am'le hoe fanagadrana am'tsirarana ny zava-misy be dia be. De tsy vitany mampirisika eto amin'ny Facebook io ka, fa misy zavatra atao ihany. Zay ho an'le mpanao commentaire ohatr'izany moa tsy fanakanana le izy fa tsara tsika mifampitaiza, tsara tsika mifanome hevitra milamina. Tohizako le resaka teo hoe pasteur am'le fanaraha-mason'ny harem-pirenena voalohany a, fanaraha-mason'ny mpitondra firenena am'izao koa faharoa, satria tsy hoe am'izao fotsiny, io zany a fanabeazana daholo ny antoko ny fampandrosoana amin'ny firenena, ny fanabeazana. Ny fanabeazana am'sehatra raharaham-pirenena efa taona maromaro ny potehana. Zay mahatonga antsika mikrosify an'io, satria ohatrany efa ny malagasy zany efa tsy manana sens de responsabilité intsony fa hoe rehefa nome de tonga am'le toerana de enjany reny e, de mitehaka tsika enjany reny, ny enjana
manao zay ny tiana atao, ny enjana eo ambony lalàna. Zay zany lasa zany zany ny fomba fisainantsika malagasy. Fa le manaonao foana eo amin'ny fitondrana efa tsy satsika tsony, tsy haiko na tsy satsika tsony sa na atsika efa reraka n'le fiainana andavanandro tsy rarahitsika tsony ny zava-misy, sa hoe ao anatin'le amin'ny teny vazaha moa laisser passer laisser faire, le hoe avelo fotsiny fa tsisy idiranay io, tsisy idirako io, de lasa zao ny firenena, lasa ireo ihany manana ny rariny sy manana ny hitsiny amin'ny rehetrarehetra, de lasa isika le miteny zavatra tsy mety indray itsika ny diso, itsika ny tompon'ny fanakorontanana. Zay manko le fomba fijera zao eo a Madagasikara, hoe zay miteny marina sy miteny tsy mety de lasa diso. Misy namana moa niteny tamitsika hoe na io requête be de be mandeha amin'ny HCC reo fantatra am'izao fa tena mandeha ny menace am'ireo membre ny HCC reo hatrany amin'ny fianakaviany, tandremo manaonao foana eo, tandremo zao. Zany tsy hain'ny vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany, fa ny sasany moa faly manome tsiny fotsiny, fa tsy fantatra anareo ny atao hoe tena mamotika carrière am'izany miteny marina zany eo a Madagasikara am'izao, tena mamotika hatramin'ny fianakaviana, ny firaisan-kina rehetrarehetra potika rehefa miteny marina. Na izay zao ary anie mety ho sarosarotra ny iverenana raha mbola izao fa tsy natao akivy zay fa mijoro foana izay ary iteny foana izahay. Zay koa ny entinay any an-tanana isika rehetrarehetra zay mbola tonga saina, satria io fanamborana sy fampitahorana io tsy hijanona zany, tsy hijanona satria maninona, efa hitatsika ny membre ny CENI zao efa miteny hoe hiditra amin'ny fifidianana, fa avy ny Rosianina vonona hikarakara fifidianana. Iverenako indray le souveraineté zao. Inona zany ny souveraineté tsika ananatsika ny Rosianina hikarakara fifidianana? De mazava ho azy, iza moa ny candidat an'izany Rosianina zany rehefa avy eo, de iza no olana amin'izany fifidianana zany? Ohatrany hoe andao ilegitimena, legalisena mihitsy ny fisian'iry zalahy reto. Na de zao ary ny zava-misy. De inona moa ny azon'ny vahoaka malagasy atao? Mitehaka de miandry eo tsika zao, satria le olona mba misaintsaina, le olona mba tongatonga saina, le olona tsy de voavidy vola am'izao de tsy maintsy azony Ramatahora na any Amponja. De tsy teny tsony izy satria matahotra ny fianakaviana izy, matahotra ny tenany izy, matahotra ny hoaviny izy, de tsy maintsy subira foana tsika. Izany ve todika amintsika vahoaka indray, izany ve ny tiatsika atongavana amin'izany hoe fanovana misy ny tiadavintsika eo amin'ny firenena sy amin'ny fiainam-pirenena malagasy, hoe Ramatahora lava de zay miteny anam-pigadrana, na reo namana mpanome vaovao, mpanome preuve rehetrarehetra efa matahotra am'izao amin'ny resaka WhatsApp, tena matahotra de hoe tandremo fafao, aza tena fafao fa tena tsy mety, inona alefanay iny zao. De zay mahatonga zay hoe hatreto aleo aloha tenenin'ny pasteur teo hoe tato ato hoe aleo tsy hamoakamoaka dossier aloha, atao hevitra mba
isécurisena ny fiainan'le olona miaraka amintsika rehetrarehetra any Madagasikara satria isika tsy maharo an'zareo any mihitsy ary mampalahelo ny zava-misy satria rehefa voasambotrano moa tsy maintsy ny fianakaviana foana no sahirana voalohany fa ny mampirisika sy le mpitenitena amin'ny Facebook moa fa zay foana ny azy zay mahatonga an'le izy fa tsy hoe zéro action izahay ka tsy mahavita nininina mahavita nininina izay mahavita tsara mihitsy izay a raha izy ho tenen'ny pastera teo hoe raha vonina fa hoe misy vahoaka ao ambadika fa tsy le hoe avoakarama ohatra ny tenin'ny sasany resabe mandeha any satria zany ny politika fanaovana politika ao Madagasikara am'izao hoe fandotovan'olona de hoe rehefa miteny a rehefa mijora amin'ny marina na nahazo vola tamin'ny Andriambato Rajoelina sy ny tariny a voakarama te hamerina fitondrana teo aloha zay foana ny voiziny isan'andro mba hanimbana an'le hoe olona miteniny mariny sy ny rariny ka raha tsy miova zany toetsaina zany a de tsy ho isy iteny tsony tsika ka ifampijery fotsiny de samby io zalahy moa faly foana fa mandeha ny biziny mandeha ihany ny finanam-bolam-panjakana fanondranana rem-pirenena sy ny tariny a fa isika vahoaka miasahirana ao moa ny mamoy ny aina mihitsy ary misy mamoy ny tena mihitsy satria efa mafy loatra le fiainany fa tsy mahita solution tsony de zay ny solution hitany aingana de mamoy ny tena mampalahelo fa tsika moa iza avita zavatra goavana amin'ny zany fa tsy maintsy ny azontsika atao ihany aloha ny miteny eto a de mampivondrona ny namana iray ina hanao ny mety atao de ho hitantsika eo koa ny tohiny tsy haiko hoe ampiditra olona ihany ve pastera sa efa 53 minutes moa ko zao ampiditra olona misy tsika raha ohatra ka misy mbola tsisy misy roa io fa nizarainay ho antsika zay te hiditra amin'ny vatana ka aneo hevitra mifandraika am'le loha hevitra tsy ndraiky tsara raha vao zavatra hafa tsy mifandray am'le izy de voatery hatsahatra tsy maintsy mampiseho tarehy satria zay ny tanjony eto tanjona dans le sens hoe fanentanana de zay zany de tsy mivalapatra ela koa fa ferana ihany ny fotoanan'ny temps de parole zany iverana kely zavatra nytenen'ny mostana teo fa misy zavatra mitsikafo kely ty amin'ny commentaire-ny olona matetika miveriberina hoe nahita zao ohatra nanao an'izy de hoe nanay rehefa miala fotsiny Rajoelina de on s'en fout du reste gaga ihany maheno an'zany ary tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo de ho za hoe inona moa zany ny antony nidinanareo teny amin'ny 13 mai raha zany ninantona nisorana ny Andry Rajoelina sy ny firongony ane am'le fomba fitenintsika azy de le pratike fa aminareo zany le lozika de hoe rehefa miala fotsiny ny Andry Rajoelina fa natohizany reto raha le pratikany reto na atao mihoatra za tsy olana zay ny dikany na koa de izay zavatra hoe lasa manome toky an'le olona hoe ozy sasany hoe tsy mampaninona anay izy ozy izy raha ohatra ka hoan'ny dollara ny volam-panjakana fa rehefa nanalanay tamin'ny Andry Rajoelina fotsiny de efa faly zahay wao tsy azoko zany raisonnement zany hoe rehefa tafahala tamin'ny Andry Rajoelina fotsiny fa zay ataony eo na de ho angoniny aby aza ny harem-pirenena na de andeha isan'andro amy jet privé any an-dafy ary izy mianakavy na de hanao dépense folle ny amin'ny harem-pirenena raha tsy mampaninona tsy fantatratsika de misy fiatraikany any amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany ary tsy maintsy alohanao zany na de tsy directement fa amin'ny alalan'ny de zavatra hafa sy ny sisa aveo nefa ny menimenina anareo rehefa hoe mbola tapaka ny zero riananina menimenina anareo ny am'le hoe mbola tsy azo ny satria tsisy ny vola ary rehefa tsisy ny volany satria nakaiza ny vola lany tamin'ny déplacement délégation eto ndray masy nareo iteny hoe nanareo izy ny any an-dafy any ohatra non
tsy ny aty Eropa aza mbola mitovitovy toetra any Madagasikara. Ohatra ny ao Frantsa ao mialatsiny amin'ny mostana zay mipetraka any Frantsa fa ny ministre ao Frantsa ao hita mihitsy hoe mitovy toe-tsaina amin'ny gasy asa no tsika ancien colonie française. Hoe vao misolo ministre de ary soloina daholo mobilier ao amin'ny birao tonga de efa misy mobili mpivarotra mobilier mpanjakana am'le lafo be mbola tsara fa tsy maintsy soloina satria misy koa le caprice io koa zany zay le caprice ny mpitondra. Mahita ohatry zany zay ndre mandeha avy any Fort Dauphin nanao conférence de mandeha avion de rehefa le nandeha avion avy any dia tena misy contraste olona roa samy hafa ny ray ministre ny Jona mbola any izy le taloha monsieur Paubert miarabanao raha marainy ity tena tsy fantatray mihitsy hoe ministre izy io tamin'ny androny Andry Rajoelina zany ary efa nanaovako hoe niavaka raha niavaka ministre rehetra ny rangahy iny tena hoe izy se fait discret humble mipetraka amin'ny placen'ny olona amin'ny second classe sisa hoe ny antony-diako izy de anao mission fotsiny ka rehefa tonga Antananarivo de ça me suffit. Firy ny ministre anaiky an'izany hoe za mila place ataontsika tonga de 10 000 malalaka be na tsisy olona aza au frais de l'état. Za tena mila raha vao tsy fantatrao nga fa za ministre ihany zany député ihany zany zao. Député sasany zany manao dondresaka tamin'ny nakizan'ny tanorany jesety hoe ianao ve nampianatra anahy zany fitenina député nefa fantatra amin'io fa izy tsy mahay ninninona ary de la mila ampianarina mihitsy fa nga ianao rehefa député de lasa manandoha fa ianao tonga teo de vola propagande natapetraka anao teo nefa lalàna ray ara tsy hainao akory ny lalàna fomba fanoratana lalàna zany hoe tanareo am'izay zany izy hoe satria tsika vahoaka ihany no nanazatra ny zareo an'zany misy faute tsika vahoaka koa reny izy hoe satria ianao nanavotra anay mbola ataontsika entre guillemets le manavotra fa satria ianao nanavotra anay tamin'ny gejany nahazo mpitondra teo aloha donc en signe de reconnaissance ve zany de gratitude de hoe petafy loha zay azo hoanina fa tsy maninona satria fezay ve le tolona hitanareo am'izay le izy ohatra koa ny nomination ny olona ny ministère io zao le tamin'ny jony teo tamin'ny resaka histoire berija sisy iny za tena mahafinaritra iny raha rangahy iny sisy fa tao anatin'le zavatra ny zavatra le za tsy miditra am'le berija fa le olona le tonga teny izy ao zareo tonga teny amin'ny ministère nametraka azy ankeriny ary zala bandeau rouge inona nidira ny bandeau rouge amin'ny ministère ny jo mazava ho amiko zany hoe ny logika eto Madagasikara zany de hoe anay ny tanàna ka manafatra mercenaire tadidiko tam'izay mbola mpamaraky mbola tovolahy rehefa mifanao totondro rehefa tonga ny zoma hariva mifanao resiray zany le manao totondro iny zany any ampianarana de aveo rehefa vita ny combat naosy le banderola zany dia manafatra mercenaire ndray raha fankapitsony iny de le mercenaire samy quartier ndray mifamely ohatrohatra zay ny fahitako an'le scénario teo manafarana mercenaire birao mpanjakana zay ve le fanavozana tsy miditra eo am'le resaka compétence tsy sisa ny SG tsy any iny affaire interne zareo any zany fa le manière de gouverner mihitsiny no mampieritreritra les manières de gouvernance c'est Dujlambuto tena mialatsiny c'est une manière de Dujlambuto de sasany moa mbola faly ery manoratra eny Facebook hoe tafita ihany fa félicitations monsieur le SG le matafita azy eo tsy olana hoe lalàna démocratique zany hoe rehefa izy ny voter de misy passation fa le manière justifiena satria naninona satria nanao fonjy izy volapalahelo nahazo amberija satria izy mpitolona donc ny mpomba azy zany il a tous les droits d'accéder au poste de nomination zay ve zany ny éducation ometsika ny reto jenjedy reto hoe ohatra zao fanaovana azy hoe rehefa nomena anareo ka tsy mandray le toerana tondra gros bras tondra bandeau vert ndraiky mandrapitso rehefa vita ny rouge tanareo le tiako tenenina hoe il y a le fond et la manière aiza le fipetraky le souveraineté amy zavatra ohatran'izany mampieritreritra hoe ohatrany ahoana nitondrana ty fireneny ty ka
zay ve zany le hoe afaka manana droit za zany ohatra ny tentenao isany ao anatin'ny privilège koa ve zany dérive quand on a fait du prison de la prison rapitso zany zao ivoaka ny fonja indray ireo le olona mihinanareo ka tsy fantatra zay fiodinan'ny baolina raha fakapitso de zay koa zany tanareo le cercle vicieux zay koa zany no atao hoe raha fahaka fitondrana indray zany zay a ka nomena ka tsy manaiky zay ianina eo a de hitondra mpanao ozatra boldiboldinina zay de lasa ny saiko tamin'iny fametrahana ohatray nitondrana olona tany ministera iny ohatra ny nahita tamin'ny androny 2009 zany a tadinareo le fomba nakana ministera tamin'ny androny rajoelina tonga de sokasoka be ny nametrahana ny ministra tam'ireny tadidiko tsara hitompoko la organesy tonga tao amin'ny ministera ny polisy paix à son âme fa zao mipozingare mipetraka eo ambon'le seza rehefa miditra tao ministeran'ny polisy sady nitsikitsiky be no eo daolo ny olona zany tam'ray nampiasana ny mpiandro namoaka devoly naka ministera zany hoe nampiasa gros bras ara-pivavahana ndray sa zany natao bouclier humain de ohatra fa tsara tapoka zay scénario zay amaly hoe l'histoire se répète de nefany a ndroana le andro rajoela zay tsy revena satria nanao an'izay nefa le pratika an zareo de mitovy tsisy valaka tsy haiko misy cohérence ave zany fomba fiaditsika zany zay moa fa eritreritra ihany ah iny fa mba tsetsatsesa-tsiaritra nandalo teo ambany maso ka tsy haiko iandro kely tsika raha misy olona te hiditra aleo hevitra de mino afa efa adiny ray a de efa zay le nresantsika teo any be de be rehefa tenenina hoe anao an'le action de tsy sa akory de aleo tsy zoitsika lava be le izy a ny tena fa amaranako ny ahako de hoe iny any le rekety a sorana be de be a ny olona efa nanao soni tena betsaka ny soni ao a fa mino izahay a mbola ho tohizatsika mandritra nyty farany herinandro ty a de manomboka amy latsinainy a ho hitatsika hoe ahoana nanaovana anazy fa tena isaorana be dia be a ny vahoaka zay tonga saina nanao soni an'le izy a raha jerentsika de efa mihoatra ny nombre ny isan'ny député misy ao le izy a efa indroa intelo avo eny a tsy hoe tsika ny lanim-bahoaka fa isika ny vahoaka le izy a anaovantsika symbolika aloha hoe io jerentsika ahoana zany honnêteté intellectuelle an'ireo manam-pahaizana sy be diplôme be de be ao amin'ny firenena ahoana no hoentsika hifanampy amy zavatra tsy rariny misy eo amin'ny firenena izy ny teneniko iny hoe raha ohatra ka mila eo amin'ny 1000 personnes hidina eo Analakely a raha mahatratra hatrany amin'ny 5000 ny sonia araba soa araba tsara de miteny zany hoe efa tokony 5000 atsika teo amin'ny 13 mai zay zany tiatsika aseho am'le izy tsy voatery hidina an-dalambe ampiseho hoe 5000 na 2000 personnes isika teo amin'ny 13 mai ieto anaovantsika hoe ty ary nisanay tery fandao apetraka ao ambany fifehezan'ireo tompona andraikitra izay nametraka zay fanjakana tsy ara-dalàna zao a de any aminareo indray zany ny baolina rehefa aveo hoe ahoana nanaovana anazy mino afa tonga amitsika ny afatra ary mbola manentana namana be deabe a fanome tanana andao aza kivy am'le hoe fanamborana ny ray ihanine fantatsika ao a fa be deabe ny namana ao anatiny zany HCC zany a efa mahazo menasy hatrany amin'ny fianakaviany be deabe ny namana any amin'ny ofisier miaramila mahazo menasy mitaraina mihitsy nefa reo manana basy a samy manana basy any a mbola mifampimenasy
eritreretinareo am'izany hoe mora ny manao zavatra hoe mora ny manome tsiny hoe tsy misy action fa raha setrasetra ny menace isan-karazany mahazo ao amin'ny firenena tena indraindray ary zay miteny am'le olo aza mifandray aminay WhatsApp tsony tia ny zavatra ifampiresahana de aleo anareo milamindamina fa zay mbola tsy afaka hiaro anareo hatreto fa tonga ihany ny fotoana ho hitantsika eo ny toy any eny ny ahako pastera de mankasitraka zay fa mankasitraka anao koa ary mankasitraka ny mpijery rehetrarehetra zay moa ny fotoanandroany napetraka eo ihany le roy ho an'izay maniry te hiditra amy vatana mandra-panaovana velometro de mbola afaka manao metraka anareo zay fa izay zany le izy ka dia iverenina ke ato misy namana manontany hoe zafady fa mbola tsy hitako foana ao le izy ka klike eonareo le lien vao nanao video kely mihitsy zay tamin'ny maraina satria misy nanontany hoe ahoana de nampianarinao mihitsy hoe eto klikena de maketry de aveo ty mipotra de ty soratana eto de ty zao sisa zay zany nanaka aza misalasalany am'izay zavatra zay fa arao ny toromarika izay efa napetraka eo miaraka amy video kely mihitsy tamin'ny maraina zay sahirana kely nanao an'izy de zay le izy zay ngambany fa mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetrarehetra ame fotoana atsika amin'ny heriny toy zao indray raha sitrapon'Andriamanitra mirary soa